Tompo masony fonona kosa indray fotoan-dehibe ho an'ny FJKM Manandriana Varadrano ny alahady ho avy izao tao aorian'ny fandraisana ireo mpandray fanasana tombo vaovao ny alarobia lasa teo ireo mpino sy zanak'ampelezana any toerana no andrasana araka izany. Iray amin'ny hetsika fanamarian'ny FJKM Manandriana Lovasoa Varadrano ny 570 taona niorena ny fanokanana andro iray hitokanan'ny mpiandram-panasan'ny tompo omaly alarobia ary natanterahana izany teny amin'ny espace Eldorado mandridina ny 700 izy ireo no tonga teny an-toerana. Nisy ny famelabelaran-kevitra ny maraina sy ny tolakandro. Ny mpitandrina Rakotobe Rajamanjato no namelabelatra ny teny faneva ny maraina dia ny hoe efa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Ny hariva kosa moa dia ny mpitandrina Ravalson eo anivon'ny FJKM Manandriana Lovasoa ihany no nanatanteraka ny famelabelarana. Ny volovonany dia manatanteraka ny atao hoe ferramenta ny mpandray fanasana tompo ao anatin'ny fankazana indrindra ny 20 taona ny fiangonana izy io ary entina any tanana ny vahoakan'Andriamanitra hiatrika an'izany taonjobily izany. Araka ny fantatsika moa dia ny voateny na ny foto-kevitra entina amin'ity jobily ity dia ny manao hoe fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Izany indrindra amin'izao fotoana izao no ataontsika hoe famelabelaran-kevitra entin'ny pasteur izay nasaina atao amin'ity fihaonana ity. Izay ny androany fa dia amin'ny 17 volana jona dia isy ihany koa ny andro tokony ho an'ny lehilahy rehetra. Dia zao sady izany zay riavana dia manentana ny lehilahy rehetra atao amin'ny fiangonana Manandriana Lovasoa Varadrano ho tonga hiatrika izany fotoan-dehibe izany izay natokana indrindra ho antsika lehilahy. Fa mbola habanina fotoan-dehibe ihany koa ity fiangonana ity amin'ny alahady ao izao izay anatanterahan'izy ireo ny voka-dehibe ka iantsona Ranita Ranaka mba ho tonga hanatrika izany.